Fa mandalo eny anivon'ny parlement tamin'izao fotoana izao ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2023 manodidina izay ary dia manana ny ambarany Révérend Andrianal John Ndray manampy fantatra amin'ny anarana hoe Satrobory. Tsy tokony isy ny fitongolanana na fijerena klafy ao anatin'ny fitsinjarana ny volam-piasaina isaky ny rafim-panjakana voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2023 araka ny hevitra Révérend Andrianal John Ndray avy amin'ny anklafy Ravalomanana. Oka izany fametrahana ny vola izany sy hananana karazana tendance hoe andao komena vahana ny akolafy zao hazo miasa satria tsy zany raha-pirenena ary matoky afa olona hendry io ministre ny finance io ka tsy mety tsy matoky afa tsy voafitaky ny mpiara-miasa amin'izy fa izy koa afaka miady hevitra raha teo satria isaky ny tonga aminay izy de miady hevitra. Misy tisety anankiray moa nilaza hoe androany zany voaka tamin'ny filazana vaovao hoe ome terena ny sadeky hanomeny vola zay nampanantenany amitoa oka tsika menakavy malagasy aloha haneho fa mpanao politika hendritsika ary zay mena raikitra dia ahatsapatena fa ny tombotsoa ambony firenena no miteny. Misy ny tsy fitoviana betsaka amin'ny anjara isaky ny ministera sy ny primatura lefitra ao anatin'ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana 2023 naroso ny ministera ny vola sy ny teti-bola. Anisan'ny ohatra ny entiny momba ny primatura lefitra misana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana izay mety ahazo teti-bola 7.30 miliary ariary raha toka 10 miliary ariary ihany ny teti-bola tombanana omena ny primatura lefitra misana ny toe-karena sy ny indostria araka ny voasoratra ao anatin'ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana 2023 raha ny fanazavana ny entin'ny Révérend Andrianal John Ndray. Ny volavolan-dalàna momba vola sy ny teti-bolam-panjakana izay dinihan'ny Vaomera misahana ny vola sy ny teti-bola eo anivon'ny kongresy ny tetezamita ny 9 Novambra ho avy izao.